mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamirahaba antsika revako malalatra ty talata fahavalo ambin'ny folo ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio a dia ny boky Isaia mpaminany toko fahenimpolo Isaia toko fahenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny espito manarona ny firenena. Fa aminao kosa no ipisahan'i Jehova ary aminao ny sihon'ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Atopaso manodidina ny masinao kajereo. Izy rehetra dia mivoroka makaty aminao. Ny zanako lahy dia avy lavitra, ny zanako vavy dia sakelehina, ary ahitsy zany anao koa miramirana, dia empinempina sady ho alebiazana ny fonao, fa hoentinao anao ny haren'ny ranomasina, ary afindra ho anao ny fananany firenena. Dia ho feno rameva betsaka ao aminao, dia ny rameva tanora avy any Midianina Sefa, samy avy any Sheba izy rehetra, volamena sy didika azo mampofona no entiny, ary ny fideranan'i Jehova ny teny mahafaly ambarany. Ny ondrimanosy rehetra ny Kadera dia angonina ho aminao, ary ny ndrolahin'ny Nebaiota hanompo anao. Hiakatra amin'ny fankasitrahana eo ambonin'ny altarako ireo, ary ataoko be voninahitra ny tranony voninahitro. Raha masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Mety mpitranga eo amin'ny fiainantsika rehefa ko malala ny hoe kivy na manana fijery miiba na negatifa ny fiainana na ny hoavy. Mety mandalo an'izany avokoa ny olona rehetra hoe manano hoe ahoana ary ny hoavy, mety ve sa tsy hety, ary indraindray aza dia mety ho maloka mihitsy ny fomba hijerena ny hoavy. Mety mandalo an'izany avokoa ny akamaroan'ny olona rehetra. Nisy psychologue amerikana anankiray antsoina hoe Martin Seligman, izay psychologue nandinika na makafaka ny toetran'ny olona mba hanatonga ny olona hanana vojery tsara na hanana vojery miabo. Nandinika manokana momba ny psychologie positive izy. Ny asa tao anatin'ny miaramila, tao anatin'ny tafika amerikana, indrindra reo zay miaramila avy nandalo krizy, avy nandalo ady ka somary maloka ny fomba fijeryn'ny fiainana, dia mena toromarika manokana izay mba hahatonga azy hanana fijery miabo. Misy fomba nataony ity olona ity psychologue ity antsoina hoe acroredi. Zany hoe ny acroredi dia tsy inona koa fa lay fiezahana zany hanova ny fomba fijeryn'ny olona avy any amina fomba fijery miiba makany amina fomba fijery miabo. Tsy de tsy tsotra akory ny hoe tsy mora tenenina ny hoe mba miova fisaina, mba manana fijery miabo hoe zavatra tsy moramora no ifindran'ny olona avy any amina fomba fijery miiba na zatra mijery miiba makany amin'ny fahazarana mijery miabo, mijery tsara zany. Eto amin'ity boky Isaia mpaminany ity dia misy lafin-javatra vitsivitsy zay tian'ny tompo ho takatritsika hoe tena mety ho fijeritsika tokoa, dia mety ho ahita itsika manao hoe aispito manarona ny tany, ary aizy ny manarona ny tany, aispito ny manarona ny firenena. Natoka mijery le vombolana hoe aizina sy aispito ianao de mampatsiaro lay loza folo tany Egypta, ny aizina mikitroka, tsy mbola misy mantsy ny aizina mbola ahitanao somambisambona, ahitanao zavatra ihany. Fa eto le tena vombolana hoe aispito izao hoe tena tsy ahita mangirana mihitsy. Ary Isaia mpaminany zany de mety mitranga manao hoe tena mety mandalo an'izany mihitsy izao tontolo zao.
ity psykologue antsoina hoe Martin Seligman ity zay nanome fomba fiasa ara-tsaina zao no atao ary betsaka ireo zay ataotsika hoe manao coaching na ireo zay mitaizany olona mampahery ny olona amy lafiny psykolojika ny hoe mba ahatonga ny olona anana fomba fijery miabo fa ny baiboly lefako malala any de tena hafa noho izay mihitsy ny lalany mampahery ny olona izy anana fomba fijery miabo saingy tsy ny sain'ny olona loatra no ifotorany tsy le olombelona saina loatra tsy le olombelona saina loatra no afaka manova amin'ny herin'ny tenany hanana fomba fijery miabo ny fiainana tsy lay ny baiboly koa nefany tsy mataotsika hoe mampirisika ny olona isaina miracle hoe raha ohatra ka manan'Andriamanitra ianao de tsisy zavatsarotra lalovanao tonga de androany any de lasa vavany olanao tsy zay ko ny toetra am-baiboly ny toetra am-baiboly raha toa ka mampirisika ny olona anana fomba fijery miabo izy dia tsy mampanantena ny olona miracle loatra tsy hoe tsy mahay miracle Andriamanitra fantatsika fa am-baiboly de milaza fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra tsy ditsika hevitra mihitsy zany vao misokatra ny Genesis dia efa zay ny toetra n'Andriamanitra mandrapatonga ny boky ny apokalipsy fa raha isika sy ny fiainana isan'andro dia tsy toetra am-baiboly loatra ny hoe mampanantena miracle isak'izay misy olana satria manjary manefy olona kamo mandrefy olona tsy arak'izay endrika Andriamanitra hoe hiatrika ny zavatsarotra baiboly koa nefany amin'ity Isaia ty dia tsy hoe manakivy ny olona na de hitany aza ny aizy-pito manarina ny firenenany de tsy mitona ny olona ho kivy izy baiboly zany any de manoloana ny ataotsika hoe mety ho fomba fijery miiba ndrandray amin'ny fiainantsika mety ho ahitantsika zavatsarotra amin'ny fiainantsika dia manana zavatra manokana ny baiboly mety miatrika izany voalohany indrindra de ny baiboly any de mametraka fa mandalo ny zavatsarotra na de matevina aza ny aizina de izao mandalo reny zany hoe raha tody zavatsarotra tsika de nampianary ny baiboly atsika voalohany indrindra fitaovana hoentitsika miatrika ny zavatsarotra de izao ny finoana an'Andriamanitra ny finoana an'Andriamanitra tsy finoana ny tenatsika zay mahasamy hafa ny ataotsika hoe ireo manao coaching ireo zay ataotsika hoe mpamolavola saina de mamboatra ny sain'ny olona izy mba ahazaka mampitodika ny olona zany izy manamafy ny sain'ny olona izy fa ny baiboly na ny vavahana kristianina de tsy zay loatra ny lalana tsy mampitodika ny olona amy tenany ka mamerimberina ny hoe zakanao io hoe vitanao io hoe totosanao io hoe efanao io hoe tsy zay aloha ny voalohany amy baiboly tsy zay alohany amin'ny fiainana kristianina fa ny baiboly voalohany indrindra de nitaonany olona ivoaka am'lay tontolo misy azy am'lay tenany io ny baiboly de nitaonany olona hiala am'lay fatora am'lay tenany ary zay nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana matoa Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana tsy tao an-tanànany Jerosalema fa tany an-tendrombohitra antsoina hoe Golgota nivoaka ny tanàna niala ny tanàna niala tamin'ny tabataba ny tanàna ary nombona tao amin'ny korotan'ny olombelona nombona tamin'ny hazo fijaliana tao amin'ny korotan'ny olombelona satria zay nidikany teny hoe karandoha kao teo am'lay kao an'ny olombelona teo Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana lay kao zany aza-dorotsika fa ny boky ny Genesis de miteny manao hoe tamin'ny voalohany ny tany de tsy nisy endrika fa kao ary lay teny hoe kao tsisy raisina tsisy endrika fa rehefa niteny Andriamanitra tamin'lay kao hoe misy mazava de nisy mazava ary teo am'izay kao zay ko nefa izay tsisy endrika zay faharavana izay haizy-pito ambaran'ny bokyny Isaia zay teo Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana ary izay no ny sary tian'ny tompo takatritsika mba tsy hatonga atsika ho voafatotry ny toetsaina miiba ny toetsaina mikatona ny toetsika hoe ny fomba fisainana negativa de zao aza doroana fa
Jesoa de efa nitondra atsika ny ala ny voaka na mahatsika tam'izany fomba fijery ny iba izany ary tsy mampikatona atsika amy tenantsika izy tsy mampitodika atsika amy tenantsika loatra izy voalohany indrindra fa mampitodika atsika amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Isaia mpaminany ny teny hoe mitsangana ianao mihazava ianao fa tonga ny fahazavanao. Fitaomana mitsangana mihazava fa tonga le fahazavana. Zany hoe lay na inona zany mety ho zavatsarotra lalovantsika de zao tao mitompo itsika mitsangana. Tsy ny mihamazava ny lasa aloha fa le mitsangana. Zany hoe ny fanapahan-kevitritsika hitsangana aloha no mahatonga atsika mandresy. Mandresy izy tsika satria tao amin'ny tenin'Andriamanitra handresy. Andriamanitsika afaka malala de mamaky atsika de zao mipetraka saingy mandresy ihany. Ny tiatsika de zao ny tsy hanao nininna fa handresy. Ny tiatsika de zao ny tsy hanao nininna fa afaka fotsiny am'izao le olana. Ny tiatsika de zao ny tsy hanao nininna fa milamina ho azy. Fa eto ny Baiboly de zao manao hoe mila mitsangana ianao. Zany hoe mila vonina, mila miatrika, mila ilain'ny Baiboly ianao mitsangana. Fa rehefa mitsangana ianao de mihamazava io. Tsy mihazava fotsiny am'izao raha tsy fanapahan-kevitra ny hoe andeha hitsangana. Ary izay fitsanganana izay de tsy fitsanganana amin'ny herin'olombelona fa fitsanganana amin'ny herin'ny filazantsara. Zay mahatonga lay volana aprily ty lohahevitsika hoe ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamy maty. Mitsangana isika amin'ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamy maty. Mijery ilay Jesoa tompony finoantsika. Ary izay no mahatonga atsika afaka amin'ny mety ho karazany zavatra mihidy hoe ahoana mo tompo zany zao ny fiainako, manahoana zany zao no avy, raha mijery ny vidim-piainana, raha mijery ny fahasarotam-piainana, raha mijery ny fitezana olona am'izao andro zao, raha mijery ny krizy ekonomika mitranga etsero, ny krizy sosialy, ny krizy politika, ny karazana krizy ny fanabeazana, krizy spirituelle, isan-karazany toa vanim-potoanany krizy. De eto rehefa ko malala ny boky ny Isaia mpaminany de mitoranao manao hoe mitsangana ianao. Dikany hoe mitsangana dia mivonoana ianao handray hery avy amin'Andriamanitra, mivonoana ianao handray hery avy amin'Andriamanitra de mihamazava io. Rehefa ko malala ho itsika manao hoe ny fomba fiasan'izao tontolo zao na fomba fiasan'ireo ataontsika hoe scientifique tsotra fotsiny dia tsy manome toerana mihitsy ny fanahy izy. Ny civilisation ataontsika hoe taty amin'ny vanim-potoanany année ataontsika hoe ny siècle des lumières larongo ny teny allemand dia le vanim-potoanany famirapiratany saina maha olombelona dia nanomboka tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo zany de ny olombelona de resy lahatra fa tsy misy afa-tsy vatana sy saina ny olona, zany hoe binaire. Ny ireo ataontsika hoe olona nalaza tamin'ny filozofia tamin'ny taonjato valo amby folo fa sivy amby folo sy ny takizany isan'izany ry Voltaire, isan'izany ry Spinoza, be de be reo karazana filozofy zay nanazava hoe ny fanangy tsy misy loatra. Ary na de ny médecine azy izay moderna dia betsaka ny olona tsy mietritra hoe misy zany fanahy zany fa fa ny vatana sy ny saina ihany maha olona ny olona. Ary izay vatana sy saina zay no mahatonga ny olona mamany olana amin'ny hoe herin'ny tenany ihany fa tsy mamany olana lalovana na zavatsarotra amin'ny lalan'ny finoana sy ny fivavahana. De afako inona ary no ambaran'ny tenin'Andriamanitra manoloana ny mety ho karazam-pahakiviana, mety ho karazana tahotra ao anatitsika, mety ho karazany teboteby ao anatitsika de zavatra telo no ambarany Isaia mpaminany. Ny voalohany de zao ny Andriamanitra ao de Andriamanitra mampiposaka ny voninahiny aminao. Zany hoe rehefa manaiky hitsangana ianao dia ny voalohany indrindra ataon'Andriamanitra aminao de atosany aminao ny voninahiny. Ny fanapahan-kevitra ao hijoro no andrasan'Andriamanitra. Ny fanapahan-kevitra ao hitsangana no andrasan'Andriamanitra mba hipisahany voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika.
Andriamanitra zany eto tsy mampifilafila mihitsy. Andriamanitra tsy mitaonanao iantehitra amin'ny herin'ny tenanao fa mitaonanao iantehitra amin'ny herin'Andriamanitra. Ny anasan'Andriamanitra de zao fanapahan-kevitra hoe za tompo andresy. Zay no rasan'Andriamanitra. Ary de mitaonanao zany tsy iondrika eo anatin'ny zavatsarotra, tsy ho kivy eo anatin'ny zava-manahirana, tsy eritreritra ny fiainana ho avo malika na inona tevenan'ny azitroka, fa izao mahana fahavonana hiady, hitsangana. Tsy miady amin'ny herin'ny tenanao anefa, fa miady amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana fa ny voninahitr'Andriamanitra de miposaka eo aminao. Fa ny faharoa zay asehony ty boky ny Isaia-Pamilany ty, ny toe-tsaina zay ahafahantsika miatrika izany zavatsarotra izany, mijoro isika fa izao mijoro koa mitodika amin'ny ho avy. Ny maso any amin'ny ho avy. Raha ohatra ka any amin'ny lasa ny masontsika de tsy hoe tsy ilaina akory ny lasa, mazava ho azy. Repère maridalana ny lasa. Fa matetika mahatonga antsika kivy de satria any amin'ny lasa ny masontsika. Fa rehefa miposaka amintsika ny fahazavana, ary mitsangana mitodika any amin'ny ho avy. Izay lay mahatonga ny tompo mamelona mandrakariva ny fanantenana ato anatintsika. Ary izay no mahatonga nyty Isaia toko faha-enipolo ty nitaona antsika manao hoe ato-pazy manodidina ny masonao. Zany hoe sokafo ny masonao ka any lohanao jerena. Aza mijery ny any an-damosinao, fa ny manodidina anao jerena, zany hoe jereo ny ho avy, jereo ny faravodilanitra. Jereo ny faravodilanitra de hitanao fa tsy lay olana kely hitanao androany eo akory ny tompony teny farany, fa kely varavety ndraindray mikatonytsika de ny olana eo ambany orontsika no hitatsika. Fa rehefa mitsangana ianao izy de zao manana n'Andriamanitra be voninahitra, manana an' Jesosy zay efa maty tamin'ny hazo fijaliana teo Golgota nisolo anao de sokafo ny masonao de jereo ny faravodilanitra. De afaka malala lay fitaomana ny olona hijery ny faravodilanitra de mahatonga azy manana fanantenana, mahatonga antsika afaka mijery ho avy aikay ve tsy ty akaiky kely ty any le olany, ay ve tsy ty ambany ay ve ty ambany masoko ty zavatra mandalo vetivety any, zavatra tsy de manahora loatra ihany, fa zavatra miandry akay de iry alavitry reny faravodilanitra, ny fahazavana, ny fahatsarana. Ady zay mahatonga ny kristiana rehefa kobarara tsy tokony karazan'olona mora kivy. Raha tena ao amin'ny kristianina ny finoana sy ny fahatokiana fa mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra tompony ary maty teo amin'ny hazo fijaliana sady tia azy de zao manokatra ny masina nompo ny faravodilanitra izy, ary ny hitatsika eny amin'ny faravodilanitra amin'ny ho avy de fanantenana. Fa ny fahatelo sady farany revako malala dia izay ataontsika hoe fitaovana omeny ny soatra masina atsika manompo maso ny faravodilanitra isika de mahana fanantenana. Fa izao koa revako malala, rehefa manompo maso lay faravodilanitra ianao, rehefa mijoro ianao ka mijery ny ho avy de ny zavatra ao an-tsainao de izao ny fitahiana. Ny fitahiana eto moa de asehon'ny boky Isaia-Paminany hoe de ho hitanao ao ny zanakao, ho hitanao lavitra ny zanakao lahy, ny zanakao vavy, ho hitanao any raha meva be dehibe, ho feno raha meva betsaka eo aminao, ny volamena, ny didika azo manitra, ny ondry amanosy sy ny sisa rehetra. Zany hoe rehefa ohatra ka mitodika amin'ny ho avy isika, miala ao anatin'lay tahotra, miala ao anatin'le tebiteby, de mibanjina ny faravodilanitra ao anatin'ny fanantenana, zany hoe mibanjina ny ho avy anatin'ny fanantenana, de inona no hitanao anatin'ny fanantenana? Satria ianao mino de zao mahatoky fahandresy, mahatoky fa misy fahombiazana. Eo zany a dia fanantenana be dehibe ny tenenin'ny tompo eo. Ho avy daholo io teneniny io, tsy miteny zavatra lasa mihitsy izy a. Ho feno raha meva betsaka ny eo aminao de raha meva tanora. Ny ondry amanosy rehetra ny Kedara dia hangonina eo aminao. Izy rehetra mivory makany aminao zanakao lahy dia avy lavitra, zanakao vavy dia zakirena. Hahita izany ianao. Zany hoe zavatra ho avy daholo ny tenenin'ny tompo io, tsy zavatra lasa akory. Saingy zavatra ho avy tanisaina amina matoan-teny tenenina hoe affirmatif. Ianao zany ohatra ka mijery ny ho avy dia tsy mijery ny ho avy ao anatin'ny fepetra hoe eny
eny zany ve ho avy eo fa eny de apetraka amin'Andriamanitra aloha fa mijery ny ho avy ao anatin'ny finoana hoe ain'Andriamanitra omeny zany ary zay ny dikan'ity salamy faha-enimpolo ty riavako ity Isaia faha-enimpolo ty riavako mitaonatsika hanana finoana fa an'Andriamanitra ny arena, an'Andriamanitra ny aina, an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Rehefa tian'Andriamanitra ny asambatra anao de omen'Andriamanitra anao zany, ary rehefa tianao ny ho sambatra fa fanapahan-kevitra zany de omen'Andriamanitra anao, izay fantatr'Andriamanitra fahasahaza ho anao. Ary Paoly de manazava an'io amin'ny Romanina toko fahavalo faraparany manao hoe inona moa ny tokony hampahory anao, ny zanany malala ny aza ny meny anao ka tsy omen'Andriamanitra anao maimaimpona koa ve ny zavatra rehetra. Re afako matoa ny tsy kristianina mieritreritra ny fiainana ho tsisy heviny tahaka andry Nietzsche ohatra zay niresaka ny antsoina hoe nihilisme, ny fiainana angezy tsisy heviny. Zay mahatonga ny olona hoe ndraindray ara de ny fato ny dorany de arininy anaty rano de aparitaka eny amin'ny vovoka hoe nihilisme zany hoe ny fiainana ange tsisy dikany, tsisy heviny sady noy aza mahatsiaro antsony avelao zasy ny tantarako hoany. Tsy zany ny fiainana kristiana. Ny fiainana kristiana de manoratra ny tantaranao azy anao mba ho an'ny ho avy, ho tsaron'ny olona, ho tsaron'ny zanakao, ho tsaron'ny mpiray tanindrazana aminao hoe nandalo teto am'izao tontolo zao izany ranony zany ka izao namela alova ara-tsaina ohatr' zao izy, namela fiainam-panahy tahaka zao novatsika izy, namela hafatra ao atsika tahaka zao izy mba hifankatiavatsika ny ananatsika fifaliana. Ny kristianina tsy manao hoe adonoy zararaina tsony ary io ny fatiko, tsy toetra kristianina zany. Tsy toetraky ny kristianina de manana manaja n'Andriamanitra nahary azy, mampisy heviny lay fiainana isan'andro. Tsy toetra kristianina ny hoe manimba ny vatany na manimba ny tenany na miafara amina fa amin'ny ho tena, tsy toetra kristianina mihitsy zany. Taratry ny tsy fanajana lay Andriamanitra mpahazo zany, taratry ny tsy fanajana lay fotoana nomen'Andriamanitra, taratry ny tsy fanajana lay planin'Andriamanitra. Ny olona rehefa miditra amin'ny antsoina hoe nihilisme resantsika teo filozofia Nietzsche no zany dia mety pitrangy zany andavanandro. To zany hitatsika am'izao tontolo zao pessimiste hoy ireo miteny frantsay, lasa matahotra na de no avy aza tsy manana fijery miabo itsony, kivy, tsy riavako malala manjary toy ny mampietry an'Andriamanitra isika raha de mieritreritra hoe tsy manan-kery am'izao aizana izao Andriamanitra. Raha ohatra ka feratsika hoe de vita zany de zay zany amiko de zao mieritreritra n'Andriamanitra ho tsy manan-kery ho resy isika fa ny Andriamanitra-tsika de nandresina ny fahafatesana azy ko mitsangany anao mihazava fa ny fahazavanao de efa tonga aminao noho ny Paska. Ivavakintsika riavako tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny fahazavan-tsaina omen'ny teninao anay, mampaela anay fa izahay de mazava saina noho ny amin'ny asan'ny fanahinao masina ka mahatankatra resy lahatra fa ny ampitso de tsara noho ny anio, ny ho avy de tsara noho ny ankehitriny satria mijery ny faravodilanitry ny fiainanay ao anatin'ny fanantenany zay. Ny teninao raha teo de mampafantatra anay fa foinao ny zanako malalanao mba amonjy anay ary anafaka anay. De azavelanao giazan'ny tahotra ny ho avy zay satria efa nandresy ny fahafatesany anao. Azavelanao giazan'ny tebiteby, azavelanao giazan'ny fanahinany amin'ny fiainana isan'andro zay fa manana anao Andriamanitra zay mpikarakara sy mpiay anay. Nanafatra anay anao Tompo fa mety manarona ny fiarahamonina ny aizy-pito, mety manarona ny tany ny aizin'ny kitroka saingy zao manana anao zay fahazavana sy fahazavan'izao tontolo zao ary manana anao zay manazava ny fiainana isan'andro, manafana ny fiainana isan'andro ka mampandresy anay ao anatin'ny atsika ny tahotra ny ho avy. De mivavaka zay Tompo ho an'ny asa anay isan'andro, ataovy mafana fo zay amin'ny asa, ataovy mahajoro vavolombelona am'reo zay amin'ny fiarahamonina ankehitriny zay manana fijery mihiba mandrakariva, amin'ny fiarahamonina zay manana fijery feny tahotra mandrakariva de ampaherezo zay mba hanana vaovao
mahafinaritra de ny filazantsara anao ampitaina am'mpiarabelona aminay. Afao zay tompo am'tahotra ny ho avy fa veloma ty anatinay ny fanantenana fa ao amin'ny ho avy ko ianao izay mitondra fahatsaranao anay fa andriafo sy andro raonao anay ianao sady miaro ny lasanay no mitondra ny ho avinay amin'ny fifalia. Misaotra Jesoa. Amen.